Sotran'Jesosika mbola omeny fahafahana indray a mbola ifampahery eto a sy mbola ifampizaran'ny ten'Andriamanitra eto. Raha fitina ty fizarana fohy ty a dia ny lohateny dia hoe ankohonana amin'ny saina izay an'Andriamanitra. Satria sekoly-tokantrano no ahatongavantsika eto ary fantatsika tsara fa ny ankohonana sy ny fanambadiana raha tiantsika hoe anjakan'izany hoe filaminana sy fahasambarana izany a dia ny vady mihitsy no mila manapa-kevitra mampanjaka an'i Jesosy Kristy sy mametraka an'i Jesosy Kristy ho lohany amin'ny zavatra rehetra tokantrano. Amen. Rehefa tsy Jesosy izany no ivo ny tokantrano dia tsy posibla hisy izany fahasambarana ao amin'izany tokantrano izany. Rehefa ny mpivady samy tena tia an'i Jesosy sy misaina izay ahafahany an'i Jesosy, misaina ny ao am-pon'Andriamanitra, fa tsy hoe hafa ny hoe fanompoana tena ilaina ilay fanompoana, fa ankoatran'ilay fanompoana dia mila misaina ny ao am-pon'Andriamanitra isika raha te ahita an'izany hoe fankasitrahan'Andriamanitra izany. Ary izany fisainantsika misaina ny an'Andriamanitra izany dia manamora sy mampihetsika ny fanotrona an'Andriamanitra eo amin'ny ankohonan'Andriamanitra, eo amin'ny zanak'Andriamanitra sy eo amin'ny tokantrano izay mampanjaka an'i Jesosy. Izy jerentsika fohy hoe izy no mpanompon'Andriamanitra ao anaty Baiboly izay mikatsaka an'izany hoe inona ny ao am-pon'Andriamanitra izany a dia Elia anisan'izany. Elia tena tao am-pony hoe hamerina ny zanak'Israely ho amin'Andriamanitra rehefa lasa nanaraka ny mpaminany bala ny olona dia tao am-pony ahoana ny hamerena n'andreto zanak'Israely reto amin'Andriamanitra. Ary vokatra izany dia tena nakasitra an'Andriamanitra izany fiheverany Elia ny amin'Andriamanitra sy ny misaina ny an'Andriamanitra izany dia nahatonga an'Andriamanitra nanao zavatra tsy takatry ny saina teo amin'ny fiainany ka na dia goaika aza dia nampiasain'Andriamanitra hamelona ny Elia ary tsy indray andro tsy indroandro fa naharitra izany. Ankoatran'ny Elia, Jesosy no tena ohatra tsara indrindra ho antsika amin'izany hoe fitiavana ny ray sy fankatoavana an'Andriamanitra sy fiombonana amin'Andriamanitra izany. Na dia Andriamanitra koa izy, na dia zanak'Andriamanitra izy dia hozy izy hoe tsy tonga hozy izy mba hotompony fa tonga hozy izy mba hanompo sy hanao ny sitrapony raiko. Maika avasika zanak'Andriamanitra, maika avatsika efa vonjeny Jesosy tsy natao hanompo azy ary natao isaina ny ao am-pon'Andriamanitra isika. Natao isika tsy ho velona ho an-tenantsika na dia velona sy manompo andreo ankohonantsika ireo ary tsika ardisitsika raha toka tsy mandray ny andraikitsika ao tokantrano, raha toka tsy manompo ny vivady sy hoe ny vehivavy ary natao hanompo akory fa ny lehilahy koa natao tsy natao ohatrany hoe vesatra akory ary izy fa tokony hoe noho ny ten'Andriamanitra sy ny fankatoavana an'Andriamanitra dia mitady izay hahafahan'ny foniny anankiray koa ny anankiray. Dia toy izany koa ny zanaka tokony hoe ampitiavana mitady izay hahafahan'ny foniny ray aman-dreny. Dia toy izany koa ny ray aman-dreny tokony hitady izay hahafahan'ny foniny zanaka. Amen. Dia isika tokony nanao izay hahafahan'ny fon'Andriamanitra ray, hahafahan'ny fon'i Jesosy isan'andro izay no plana izay ilay lohateny hoe misaina izay an'Andriamanitra. Ary nyteny hoe Jesosy ao matotoko fafito andiny variraika amby roapolo manao hoe tsy izy rehetra manao amiko hoe tompotompo izy no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Ka androany dia mila mandinika kely tsika hoe manao izay sitrapony ray marina ve tsika ao tokantranao, manao izay sitrapony ray marina ve tsika amin'izany fiarahantsika amin'ny Jesosy izany. Ary isika dia mila mahafantatra fa isan'andro zanak'Andriamanitra tsy natao hiaina ivelan'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Averiko tsy natao hiaina ivelan'ny fanatrehan'Andriamanitra ary tsy natao hiaina tsy miaraka amin'Andriamanitra isika. Rehefa very ny présence de Jesosy Kristy ao fiainantsika, rehefa very ny fanatrehana ny olona
tafasaraka amin'Andriamanitra dia jereo rehefa kivy lava lasa mitaraina lava lasa tsy manam-piadanana mihitsy lasa manontany fa maninona re mizao foana zavatra iainako fa maninona rany fa maninona izay foana lasa ozy ny fiteny gasy hoe mitrongo voahomana lasa matsiaro ohatrany hoe tena mijaly be isan'andro hitantsika amin'ny ten'Andriamanitra daholo ke izany jereo iadamaseva rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy dia inona zavatra nitranga voaroaka tao amin'ny saidena izy satria edena tsy natao hoan'ny olona izay tsy manao sitrapon'Andriamanitra tafasaraka tamin'Andriamanitra izy hitantsika eo amin'ny Genesis 3:7-7 ka hatramin'ny 7-10 zany afaka vakiantsika anetrany fa tsika tsy manam-potoana lava be tsina satria 5-10 minitra ihany ny anjarako androany mbola hoentin'ny mpanompan'Andriamanitra koa moa ny fampianarana momba ny tokantrano dia jereo fa lasa nitontoto be iadamaseva ny fatsembohan'ny tavanao osy Andriamanitra no azahoanao hanina mandrapiverinao any amin'ny tany satria tany no nangalananao satria nivadika tamin'ny fanekena izay tenen'Andriamanitra hoe aza hinananao ny azo voan'ny saosy nefa nandika izany tenen'Andriamanitra izany izy mivady dia lasa tsy nanam-piadanana ary tonga amin'ireo hoe tena hoe niatsembohan'ny tavany tokoa ny hinanana tonga daholo tonga ny fahafatesana ny zanaka mifamono tonga ny korotana rehefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra ny akoho ny mpivady Jérémie dao tety jerentsika kely nge ty mpaminany lehibe ty ao amin'ny Jérémie 5:10 ao andiny fa 7:20 dia maneho an'izay hoe taraina be izay izy tena tsy vitany hoe mitaraina fa tena lasa dotean'Andriamanitra ary tena tenan'Andriamanitra fasafasy mihitsy izy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Jérémie 15:18 nahoana re dia tsy mety mitsahatra ny faharariako ary fatratra ny feriko ka tsy mety sitrana ho tonga mitahaka ny ranotrano va ianao dia rano tsy azo idikina rano tsy azo amin'ny teny vahiny dia hoe lasa source trompeuse ve le ranotrano lasa source trompeuse venao Andriamanitra eritreretra hoe mpaminany be fa tenenan'Andriamanitra isan'andro no lasalan'Andriamanitra hoe lasa rano tsy azo idikina ianao Andriamanitra nefa raha misy tokony hatsapan'izany hoe Andriamanitra mahatoky izany ve tsy izany mpaminany be zany fa inona natonga anazy lasa nanana an'izay doty izay izay lasa fangirifirina foana sy an'izay ny tena nibahana tao an-tsainy le fahoriana lasa mibahana satria nisy fiamorana po tao satria lasa nanalavitra an'Andriamanitra ary tsy tonga saina sy tsy fantany akory izany zavatra izany fa ny fahoriana no tenenina namary tena be izy talohany io hoe za tsy miara-mipetraka amin'ny mpaniratsira za nitokana mihitsy za nge tena mpanomponao dia nefa mila mandiniky sao dia efa misy fiamorana po fa marika izay fiamorana po izay le tsika be taraina lava io dia inona navalin'Andriamanitra azy tsy le fitarainany hoe eny ary fa amaly azay mampahory anao mihitsy satria izay koa miantso tody sy miantso fanosonana mihitsy hoe valio ireo manao ratsy anareo dia tsy izay mihitsy mivalian'Andriamanitra taminy rehefa namaly azy izy fa ozy Andriamanitra 5:10 koa izao no lazain'i Jehova raha hiveriny ianao dia ho raisiko indray hitanareo mampiseho Andriamanitra hoe ka ianao nge niala teo amiko hoe ianao nge nanalavitra fa raha hiveriny ianao dia ho raisiko indray ka dia hitsangana eo anatrehako ianao afaka hitsoro eo anatrehako ianao raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao si tu fais la différence ozy ny teny vahiny entre ce qui est bien et ce qui est vil inona ny zavatsoa dia inona ny zavapoana tsy ny eo amin'ny fiainanao inona ny zavatra mbola fikirinao nefa tsy akasitrahan'Andriamanitra
mety averinao hoe zavatra kely zany, mety koa zavatra efa vandravandra ny tenin'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra hoe ianao nge efa teneniko hoe miverena amiko hoe ianao nge efa teneniko hoe za atao loharan'ny fifalianao, za atao loharan'ny fampahirezana ho anao, za atao zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao fa ianao mbola mitady zavatra hafa ary ihany. Jereo inona zavatra teneny fanamasinao am-ponao amin'izao fotoana izao hoe le zavatra ohatran'izao efa teneniko ianao hoe aza manao an'izany tsony. Indraindray tsy voatery fa hotana be tsony ary tsika eto mino tsy izany tsony, tsy miady amin'izany hoe fangalarana fitsangatsangana sy in'izany tsony fa efa nafahan'i Jesosy. Amen. Tsy amin'izany fa raha mbola misy an'izany nefa satria tsy tsika reto ihany miaino an'izao zavatra izao fa rehefa mandeha amin'ny radio, mandeha karaha ohatra ka tonga aminao izao tenin'Andriamanitra izao, manapa-hevitra anao sitrapon'Andriamanitra. Amen. Miverena amiko izy Andriamanitra dia ho raisiko indray ianao dia atsangako eo anatrehako ianao. Ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-pony ianao dia ho solom-bava kosa izy Jesosy. Irinao ve izany hoe solom-bavan'Andriamanitra izany? Amen. Ambassadeur an'Andriamanitra. Anantona anao indray ireny ozy izy fa tsy ianao no anantona azy. Izay izy vao namaly an'ilay hoe misy mampahory anao, misy manao ratsy anao. Tsy anjaranao fa irendray aranao mpanatoniko anao raha miverina amiko amin'ny fonao rehetra ianao. Ka manavaka ny zava-tsoa amin'ny zava-poana. Mila miverina amin'ny fitiavana voalohany an Jesosy Kristy, an'Andriamanitra isika sy ny ankohonantsika. Amen. Amen. Mila mahafoy ny toetra ratsy, mahafoy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mahafoy ny faratsiana rehetra, tsy manao compromis amin'izao tontolo izao. Ary mandroso mitady an'Andriamanitra. Mandroso mitady ny fon'Andriamanitra. Amen. Mila sakrifisy izany. Ary hijery koa tsika, raha nahita Jeremia tsika teo. Hoe Jeremia niemitra po, efa hitantsika koa Elia hoe Elia tena nitady ny fon'Andriamanitra, dia iza koa ny ohatra tsara ao anatin'ny ten'Andriamanitra izay naneho an'izay hoe ny hevitra ny an'Andriamanitra sy ny raiki-po tamin'Andriamanitra izay ary indrindra niara nandeha tamin'Andriamanitra foana dia tsy iza fa Davida mpanjaka. Certes, fantatsika ny tantaran'i Davida sy Batseba. Fa rehefa nanaran'Andriamanitra tamin'ny lalam-paminamina tany izy dia tsy nanamarina ny tena na mbola niziriziry na nitoetra tamin'izany faratsiana izany fa nibebaka izy. Ary nanarin'Andriamanitra ange izy tamin'izany. Nanarin'Andriamanitra izy fa inona zavatra tena nahakasitran'Andriamanitra tamin'ny Davida tsy dia izy manontany an'Andriamanitra foana à chaque étape. Isaky ny misy ataky ny fahavalo ka misy lasa ny fahavalo ny babo, lasa ny fahavalo ny hatramin'ny vadiny. Tsy tonga izy dia hoe tsy mahalala ananga za nge mpanjaka mpiady lehibe, tonga dia ho andeha hanenjika anareo dia ho hitanareo fa lasa izy nitokana hozy izy ny ten'Andriamanitra dia lasa izy nandrakitra hivota dia nanontany hoe Andriamanitra hiandeha ve za naraka an'ireny sa hijanona. Nefa mivadiny izao raha lasany ary tsy indray mandeha fa hitantsika raha mandinika ny ten'Andriamanitra tsika eo amin'ny Samoela faharoa ao dia be dia be nitoeriny hoe zavatra nanontaniany Davida an'Andriamanitra dia Andriamanitra koa tena naneho foana hoe ndana fa za momba anao, ndana injeo fa omeko eo an-tananao reo fahavalonao reo. Ary Davida koa nihevitra ny tempolin'Andriamanitra. Hoy izy eo amin'ny Samoela faharoa toko fahafito efa kely sisa amin'ny fotoana fa afa mamarantsika andiny faharoa hoe dia hoy mpanjaka tamin'ny Natana akory zato izao mitoetra amin'ny trano sedera nefa ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra ao anatilay. Nalahelo izy dia ny saina izy hanangana fitoerana mendrika ao an'Andriamanitra. Izaho izy trano tsara be nitoerako mba ahoana ny tranon'Andriamanitra. Tsika ve mba manana an'izany fo izany? Tsika nge nareo koa ve tsy leo an'ilay mifindrafindra? Entre parenthèses iny. Mila misaina ny an'Andriamanitra tsika. Amen. Amen. Nankasitrahan'Andriamanitra be le fisainany le initiative atao anatiny. Dia
marina fa ozy Andriamanitra hoe efa feno rano tananao dia ny tianao no asaiko manao sisy ny tempoloko fa ny zanakao kosa nefa ary inona vokatra izay tao am-pony David izay dia nanome teny fikasana ho azy Andriamanitra hoe noho izay fitiavana an'Andriamanitra izay dia Andriamanitra nanao fanekena ho azy sy ho an'ny taranany ary izany fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny David izany dia nampaharetan'Andriamanitra azy teo amin'ny fanjakany, nampaharetan'Andriamanitra ny fanjakany sy ny fiandrianany eny hatramin'ny taranany azy. Izany ny vokatry ny fankataovana an'Andriamanitra. Ao amin'ny 2:12 dia afaka vakiantsika izany fa ny fotoanantsika moa dia voafetra ihany eto. Andriamanitra, i Davida ihany koa rehefa malala dia nanana toe-po tena nankasitrahan'Andriamanitra. Davida anisan'ny olona tena hoe be fahavalo satria na ny zanany naterany ny Absaloma ara dia fofony ainy. Mbola tsy tafapetraka teo amin'ny fanjakana akory izy dia efa ny fofony ainy Saoly, ny mpanjaka Saoly. Ary nefany Davida rehefa mandinika ny ao amin'ny ten'Andriamanitra, tsika amin'io Samuela vakio ten'Andriamanitra io, Samuela faharoa io, fa hitantsika fa Davida jamais nanana fankahalana ny Saoly, nefa imbetsaka Saoly no nanenjika azy tena hoe ifofony ainy miaraka mitafika miaramila mitady an'izay lavaka rehetra hoe ahitany. Ary imbetsaka Andriamanitra nanome occasion an'i Davida afahany mamono an'i Saoly, tena hoe eo an-tanany an'i Saoly, tao anaty zohy ny anankiray koa tsy izay ihany. Dia inona zavatra nataon'i Davida? Nanapahany fotsiny ny rambon'ny akanjon'i Saoly dia niprofeny an'i Saoly hoe zanga ozy izy, nomen'Andriamanitra fafana ozy izy, raha tiako izany hanapitra ny anao fa nefa ozy izy sanatry amiko ny anendry izay voahositry Jehova. Dikan'izay tena izay no ankasitrahana, izay nahatonga an'Andriamanitra nankasitraka an'ity Davida ity. Ianao tsy olona mifofony ainao akory, mety hoe nanao zavatra eritreretinao, mety mbola eritreretinao koa ary izany, dia nefa ianao efa manao zavatra be, ataoko an'izao iny, ataoko an'izao iny, ataoko an'izao iny. Aiza ho aiza amin'izany tsika raha tena te hifankahita amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra sy ny fanotroana ny marina isika sy ny ankonantsika, dia ndao hianatra anao ny sitrapon'Andriamanitra sy hamantatra ny ao am-pon'Andriamanitra, tsy miova ny ao am-pon'Andriamanitra. Amen. Ndao tsika hivavaka tompoko. Misaotra anao izay Renay masina tsara indrindra ny amin'ny teninao, misaotra fanamasinao fa tsy mitsahatra mampianatra anay ianao isan'andro. Tompo, manoloana an'izany teninao izany dia voakasika izahay Tompo ary manapa-kevitra izay isaina izay anao. Manapa-kevitra izay Tompo, anao ny sitraponao hanavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana, anajanona izay tsy ankasitrahanao, fa indrindra iverina amin'ny fitiavana voalohany, iverina aminao tanteraka foy ianao hoe raha iverina amiko ianao dia ho raisiko indray. Tompo, ny tanjonao dia fanasitranana ny tokantrano sy ny ankohonana rehetra izay manaraka an'izao fampianarana izao. Ny tanjonao dia aneo ny voninahitrao sy ny fahatsaranao mihoatra amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, fa izahay matetika no miny tsy mankatony teninao Tompo. Androany izahay vonina kosa Jesosy anitsy ny lalanay hifanandrify amin'izay andrasanao sy tadiavinao ao aminay tsirairay avy. Tompo, ampio izahay, tsy hainay amin'ny herin'ny tenanay izany, ampio izahay hiverina marina aminao amin'ny fonay, hiombona aminao tanteraka isan'andro. Misaotra indrindra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy no naovako izany vavaka izany. Amen. Dia tiako tsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay hanohy n'izao fizarana. Alléluia. Mbola hiaraka hivavaka tsika. Ray masina tsara indrindra kanay aminaran'i Jesosy. Mankasitraka fenoanao indray izay Jesosy mbola nomenao fahafahana ho tonga eto an-tongotrao, hiaino anao, higioka izay avy aminao, hianatra ny teninao sy ny sitraponao. Ary ampio izay fanahy masina ny amin'izany mba tena hoe anana zotom-po ankatohy tsisy fepetrana izay lazainao. Mangataka izay fanahy masina
mba amango ny fontsikaika avy ianao ahaizanay mandray ny teny mankatony teny mampiatra ny teny ary tsy hiverina aminao ny teny ka tsy mahefa zay nampanokahanao azy aoka tena hoe ho sous contrôle anao zao fotoana zao aoka Jesosy ianao no ampiteny ny vavako aoka Jesosy tsisy avy amin'ny nofona fihetsepo-na fisaintsaina na hovombaka eto fa aoka ny feonao sy ny fahamakina ny teninao ihany ary aoka ny teninao hanafaka ny tsirairay avy aoka ny teninao hamango ny tokantrano tsirairay avy aoka ny tokantrano tsirairay avy hijoro ao amin'ilay sitraponao marina ao amin'ilay andrasanao amin'ilay nentsonao ny tsirairay avy Jesosy milanao zay milanao ny fiainanay milanao ny tokantrano milanao ny firenenay misaotra betsaka Jesosy amen tahiny Jesosy daholo tsika rehetra tamin'ny heriny any zaka tamin'ny tokantrano sekoly fanambiana toetra hoe disoady tandremy tsy tokony ho disoady tsika tsy tokony ho diso fahavalo tsy tokony ho diso vavaka dia fotoana foiny zakaiko an'izay fa ohatrany hoe hitokely amin'izay tsika androany hoe tsy disoady tsy diso fahavalo tsy diso vavaka amen ka fitiniko kely tamin'ny herinandro dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 4:14 hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina amen zay mety hoe heveriko hoe ho ady zany dia tokony apetrako amin'ny Jesosy fotsiny fa tsy ampidiniko eo amin'ny nofo tsy zany mitotototo hoe hiady hamahan'io olana io fa tena hoe mamela an Jesosy malalaka hiady ny adiko amen misy nefa ady anankiray zay anereny Jesosy atsika hedivana voasoratra ao amin'ny Timoty 1:9-12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miadiny ady tsara amin'ny finoana azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany ny antsonanao koa sy nanaovana ilay fanekena tsara eo amason'ny vavolombelona maro tsika asanao zany tsy nantsoina hiady ny aditsika fa nantsoina hiady ny ady tsara ny finoana sy hiazona n'io fiainana mandrakizay io amen ahoana ary no anaovana an'izany amin'ny alalany voalohany indrindrany amin'ny alalan'ny fifehezako ny saiko mba hananako ny fisainan'i Kristy amen be dia be ny zavatra hitantsika be dia be ny zavatra afaka hiinterprétentsika ny saintsika ny zavatra mitranga fa zao rehefa manana ny sain Kristy tsika dia ninonina mitranga eo dia tsara foana amen sain Jesosy misy fahafoanana ve misy aizina ve misy tsy fahatombanana ve misy tsy fisinendrika ve fa nefa rantsany zavatra rehetrarehetra zany tsy maintsy tsara satria izay ny ao amin'izay raha ohatra tsika mandalo épreuve na hoe mandalo fakapanahy dia aoka tsy hoe kive inona indray rety fa aoka tsika tena hoe tsara nefa ranondraha amen ozy izy ny voasokatra ao amin'ny Jakoba 1:2 ry ralahako atao fifaliana avokoa raha hiara amin'ny fakapanahy samihafa ianareo dia mbola nampimy Petera ao amin'ny Petera 1:2-5 manao hoe izany no ravoravonareo na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fakapanahy maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy izy zany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahan-toetra amin'ny afo azy dia amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy izay na dia tsy mbola hitanareo azy dia tianareo ary na dia tsy hitanareo ankehitriny azy nefa satria inonareo dia hiravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny anton'ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahy amen
Izany hoe ny épreuve zany indraindray tsika tena hoe mandalo zavatra mamaivay fa aoka tsy hakivy tsy haketraka tsy hampimonomonona tsy hampiverin-dalana tsy hampangatsiaka le izy fa andaotsika hisaotra satria nefa rano io zavatra io tsy maintsy tsara foana. Amen. Andriamanitra tsara izy avelany andalo ny épreuve. Jesosy akankeny nandeha épreuve satria amin'ny alalan'ny io épreuve eo amin'ny fiainanao io no isehoan'Andriamanitra hoe iza moa izy eo amin'ny fiainanao. Amin'ny alalan'io, amin'ny alalan'ilay anenefitra ianao no ahitana hoe ay ve Andriamanitra miahy ahy, ay ve Andriamanitra mamatsy ahy, ay ve Andriamanitra mahita ny atsipriam-piainako, ay ve Andriamanitra mihevitra ahy. Ka zao aokontsika hanana ny Saint Kristy. Faharoa, mila mifehy fieritreretana. Ny saina ao amin'ny fisainana zany izy mbola ato amin'ny loha ato fa ny fieritreretana le izy rehefa saintsainao lalina dia manomboka ampidirinao ao am-ponao. Ao amin'ny fieritreretana fehezinao fieritreretanao ho madio mandrakariva, tsy mora mitsara, tsy mora manao préjugement, tsy mihevitra mihoatra an'izay tokony heverina fa mihevitra an'izay marina, izay rariny, izay hitsany. Misy fotoana mahita trangotsika na ao atokantrano zany na aiza n'aiza dia tonga dia lasa lavitra be mihitsy ny fieritreretantsika. Misy fitsarana tsy marina be dia be le izy dia avy eo ny fotsika affecté, manomboka tsika mankahala, ratsy fijerintsika, izay tenen'ilay olona dia misy interprétation be dia be dia manomboka mankahala. Tanjon'le izy ange dia izao hoe tanjon'le izy afafiny devoly aminao dia izao tsy disponible ho an'Andriamanitra ny fonao satria feno fankahalana. Dia izao ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Ny rahan'i Jesosy ozy izy manadio ny fieritreretantsika. Atsoiny rahan'i Jesosy. Jesosy tsy hoe mandefa antsika tanan'ady dia tsisy fiadiana fa misy fiadiana. Atsoiny rahan'i Jesosy. Amen. Fahatelo, mila mifehy ny fo. Tokoa zany mifehy ny fo zany, mamono ny fihetsem-po. Tena mila maty tsika amin'ity fihetsem-po ity fa matetika ny fihetsem-pontsika mampatonga antsika tsy tafajoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Vao misy zavatra kely dia maratra, vao misy zavatra kely dia ohatrany tsy voavela, ohatrany le otro-po be dia be tena hoe tsy mety tafajoro, tsy mety madio, dia tsy mety mahita an'Andriamanitra, tsy mety mahita ny tanan'Andriamanitra. Andao atolotritsika ho an'Andriamanitra ny fontsika. Ozy izy hoe anaka atolory any fonao dia aleo izy avelantsika malalaka hikarakara ny fontsika. Aleo izy avelantsika hanevo ny fontsika. Indraindray tsika tsy samy teny samy vavaka Jesosy tefeo ny foko. Fa rehefa amin'izay tsinona nataontsika Jesosy tena tefeo ny foko dia tena eo izy dia tamy amin'ny angady sy ny arina dia tsika indray manao hoe posy aloha. Fa nefa an'izao raha mahatoky an'Andriamanitra tsika dia avelantsika hiasa malalaka. Marary le fanefena satria misy zavatra be dia be hongotanao. Nefa raha ohatra tsika te hiazona n'io fiainana mandrakizay io dia tsy maintsy tsika miteny manolo tena. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romana hoe atolory ny tenanareo fa natitra velona, masina kasitrahana. Velona ianao no apetraka eo ambonin'ny afo dia ao ianao ny consumena mba hiraraka ny taindrendrika rehetra. Amen. Dia andaontsika anaiky ho aizaritsika. Dia manaraka mila koa tsika mifehy ny fijerintsika, ny fiaino, ny fiteny, ny ataon-tanana, ny alehan-tongotra. Zavatra rehetra dia izao manomboka foana hita maso, henony sofina dia mampatonga anao hiteniteny foana satria ireny avy eo no travaheniny ato amin'ny disque dur dia midina ao am-po dia mampatonga zavatra be dia be. Ozy izy Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko 7:7 manao hoe fa asiako mafy ny tenako mangana ka andevosiko fandraona dia efa mitory tamin'ny sasany azy ao dia ho lavina kosa ny tenako. Mila zany manery ny tenako hiditra ao amin'ny didin'Andriamanitra, ny didim-pitiavana.
mora be miteny hoe tiako ianao fa raha tena hoe miaina n'izany hoe fitiavana izany tsika tsy mora izany satria le fitiavana authentique le fitiagape takian' Jesosy mila sacrifice be dia be avy aminao mila famonoana zavatra be dia be ao anatinao ka fehezina dia hoe manery ny tenako hitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny didim-pitiavana raha ohatra fotsiny hoe velabelarintsika hoe inona le didim-pitiavana tandremana fehezin'ity andin-tsoratra masiny ity le izy eo amin'ny Korintiana 1:7-20 14 ka hatramin'ny 17 manao hoe ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy ny fitiavana tsy mialina tsy mirehare tsy mihebohebo tsy manao izay tsy mahamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sosotra tsy manao otro-po tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa mandefitra ny zavatra rehetra mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra hitanareo zavatra malaky mpahazo atsika daholo nefa tsy maintsy avoaka amin'ny fitiavana le izy tsy mora ange izany hoe mandefitra ny amin'ny tsirariny izany tsy mora izany tsy mora izany hoe faly ianao raha ohatra hoe amin'ny manatiora amin'ny manofanao hoe tsy maintsy mifaly ianao amin'ny fitahiany hafa raha amin'ny manofanao fa rehefa tsara firaisana amin'Andriamanitra ianao dia faly ianao amen na ny pardonne any vady aman-janakao raha tsy mora rehefa tsy feno fiombonana amin'Andriamanitra tsika zay raha fitinina ilay ady tsara ny finoana sy fitehirizana ny fiainana mandrakizay asain'Andriamanitra iainantsika sy tandremantsika dia ozy izy ny Galatiana 5:17 manao hoe fa izahay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mba mifaniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana isan'andro tsika isa minitra isa segondra dia mila manombo an'ity nofontsika ity isan'andro tsika isa minitra isa segondra dia miady amin'ity saintsika ity miady amin'ny fieritreretana maloto miady amin'ny fitsarana ny hafa ny fijerintsika indraindray ahitsy foana fa vao mahitanao indraindray dia misy zavatra be dia be hitako dia mila miady amin'ny tenako mandaha ny tenako amen hozy izy Paul moa mifakany ady rehetra ady ho an-dralahy rehetra manera tany le izy fa maherezitsika fa hozy izy Paul mifakany ao amin'ny Galatiana 2:20 hoe voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy amen naharesy Paul naharesy nahavita amin'ny fihazakazahana izy ka nisy olona ray naharesy anisan'izany koa tsika afaka ny andresy tsika ny erana omenantsika ny fedina ary ny tsara indrindra dia izao ilay fiombonana amin'Andriamanitra amen tsy diso fahavalo ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe sika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanahy ratsy amin'ny-drivotra tsy olona izany aloha voalohany indrindra ny fahavalontsika tsy le vady mahafinaritra be ao an-trano io tsy le ho ianina na ianina fahavalo any amin'ny rivotra ozy izy kanefa n'izao na le fahavalo any amin'ny rivotra ary fahavalo efa resy satria ny fahefana ozy izy ny tenin'Andriamanitra tsy mihoatra ny faladiantsika na metraka any Satana ao ambanin'ny tongotritsika Andriamanitra ary ozy izy ny voasoratra ao amin'ny Jakoba 4:17 manao hoe ka dia manekehana-Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia andositra anareo izy izany hoe ny devoly izany tsy manana accès fahavalo tsy manana accès ao amintsika raha tsy voahintsika ny varavarana fa efa resy izy fa ny tena fahavalontsika dia tia nofontsika ity izay no nahavoany Eva Satana nanao introduction kely fotsiny fa izao Eva tsy niambina ny tenany dia izay no nahalavo azy
raisitsika kely ange ao amin'ny Genesis toko 7 manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny 15 ary ozy izy hoe ary ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovah Andriamanitra ary hoy izy tamin-dra vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe azo ihinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarana ny voan'ny azo eo amin'ny saha dia azonay ihinanana ihany fa ny voan'ny azo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo na tendrenareo izany fa ndao maty ianareo ary hoy ny menarana tamin-dra vehivavy tsy ho faty sy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro ihinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Tao anatin'ny resaka ny fanaovan'i Eva sy Satana dia voalohany indrindra aloha tsy nahafeny sofiny sy ny vavany Eva. Tsy tokony izy aloha voalohany indrindra hiangaze resaka amin'ny Satana fa ny feny fiainany sy ny fiteniny. Dia izao tsy nitandrina koa izy ny fijeriny satria rehefa nanao introduction Satana dia nidresaka izy nytoy ilay resaka dia avy eo izy nijery dia nanomboka ny tsihitra. Azonareo izay le tsy fifehezana zavatra kely, tsy fiambenana amin'ny zavatra kely, miangaze resaka amin'izay tsy tokony resahana, mihaino zavatra tsy tokony henoina. Jereo fotsiny ange zavatra mahazo anahy ilay izy dia zarako hoe ohatra hoe manana fotoana tsy miasa dia hoe androany Jesosy tena hoe atokako atsika senao misy tapakandro ohatra dia alohany ala dia ao aloha mba hijerijery zavatra eo hariva ny andro fa mbola mijerijery zavatra eo ianao dia rehefa avy eo ianao te atory rekaka amin'ny masonao dia te atory aiza mivavaka aiza le hoe hitokana hiaraka aminao fa nijery zava-poana dia avy eo ianao tsy alaizy satria nampidiranao fakofako be dia be tao anatinao. Avy eo ianao manomboka mikizitina, avy eo ianao manomboka milamina be ny tokantrano. Dia izay nanomboka tamin'izay ny Eva dia avy eo izy nanomboka ny tsihitra amin'ny masony dia nanomboka rehefa naheno ny sofiny ny tsihitra ny masony ny fampiresaka ary zareo dia nanomboka nanana jugement tamin'Andriamanitra izy satria ohatrany hoe ratsy saina zany Andriamanitra fa tsy tiany hitovy amin'izay. Zay izao ny zavatra nitranga dia nakany amin'ny Adama izy nampipasy virus dia lasa koa i Adama nahazo an'ilay didy dia raha ohatra ka nadio ny fieritreretan'ny Madama i Adama dia afaka niteny tamin'ny Eva izy andraso kely aloha zany nandray ny direktiva tamin'Andriamanitra fa andaotsika hiverina amin'Andriamanitra dia hiteny aminy le menarana ke ka niteny taminay hoe zao dia zany ve ny fahamarinan'Andriamanitra fa zao tonga dia nikonsomena daholo zao fakofako rehetra zao dia nanomboka naloto ny fieritreretana ny tsara an'Andriamanitra dia zao fahalavona nefa rany militsika miambina ary ny fahavalontsika voalohany dia ny tenantsika. Fahatelo mila tsy diso vavaka. Jakoba toko 4:1 ka hatramin'ny 7 ozy izy ny tenin'Andriamanitra avy aiza ny ady ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo tsy izao no hiaviany dia ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo mily ianareo nefa tsy manana ihany mamono sy mitsihitra ianareo nefa tsy mahazo ihany mifanditra sy miady ianareo tsy manana ianareo satria tsy mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba olanianareo amin'ny filanareo. Ny akamaroan'ny kristianina tena hoe tratran'io dia izay mampatonga azy mangatsika amin'ny fanarahan'Andriamanitra izay mampatonga amin'ny be dia be amin'ny kristianina lasa hoe tsy mino an'Andriamanitra fa lasa matimaty zany ohatrany hoe manao compromis amin'ny faharatsiana lasa hoe tsy manampy izay tsy manampy ny tenany Andriamanitra satria izao diso fangataka ny zavatra tokony angatahana tsy angatahana fa ny zavatra tsy tokony angatahana no angatahana. Filana no angatahana
zavatra ho an'ny ity nofo ity no angatahana. Dia zay le mahatonga ny ady, zay zao mampatonga ny ady ao tokantrano raha manao sondage angenareo hoe inona ny tena antony mampatonga ny divorce any amin'ny tribunaly any dia jereo resaka adina matériel ny ankamaroany, resaka adina conflit d'intérêt ny ankamaroany. Ary inona moa mampatonga ny guerre mondiale sy guerre entre ny état satria misy conflit d'intérêt eo, misy filana tsy tanteraka eo dia le filana ny mampiady. Ozy izy nefa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 9:7-telopolo manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany, ary amin'izany dia aza manainy amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso anainy azy, ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Indraindray tsika rehefa mivavaka dia izao vavaka angataka matériel no antony ivavahantsika. Jesosy le vola, Jesosy le contrat, Jesosy le ho any an-dafy, Jesosy zavatra matériel ary ohatran'ny posologia ny dokotera le izy, maraina atoandro hariva hifadiana hanina le izy anaovana alim-bavaka sitranay mamotsitra Jesosy. Zay ny prinsipantsika, diso vavaka tsika satria tsy tokony izay ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe efa fantatr'Andriamanitra nge izay ilainareo e. Raha mahakasika amin'ny besoin matériel atsika efa fantatr'Andriamanitra ianao fa mila misakafo, fantatr'Andriamanitra izay ilainy io zanakao io, fantatr'Andriamanitra ny atsipriam-piainanao sy ny filanao ary iainy misubvenir an'izany. Tsy nindrana tamintsika izy, tsy nanao prêt bancaire izy raha nameno ny tany, fonony tany mbola foana, dia raha hikarakara ny fiainanao ve izy dia ila fanampiana, ila ny fanampianao. Fa ny problème ny tena olana dia izao, tsika tsy mety mijoro ao amin'izay niantsoan'Andriamanitra tsika, ary tsika tsy mety mijoro ao amin'ilay sitrapon'Andriamanitra, dia tsy mamaly le izy. Dia izao manome tsiny amin'Andriamanitra tsika hoe ianao tsy mihaino vavaka, tsy vitanao le izy, Andriamanitra tsy misento amin'izany matériel zany, nefa ntsika ihany no mamandrika atsika. Na Jesosy na lay mpanahy, ka isitsika ange ao amin'ny Matthieu 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy dia nanantona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno ho tonga mofo ireto vato reto, fa izy kosa namaly ka nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokon'ny vavan'Andriamanitra. Mpakafanahy tsy tonga hakafananao raha tsy hitany hoe zao ny faiblessenao, dia iny hitany le point faible dia iny no angalany fanahy, fanjaranao no mijoro. Ary ny angalany devoly fanahy dia ireo foana le mapety amin'ity nofo ity, mapety ny filana, ny hana, fitafiana, ny gloire, ny autorité, ny prestige, tanareo filany nofo daholo. Io nefa no hitototon'ny jentilisa fantatra ozy izy. Raha manana hanina ianao dia za koa tsy maintsy manana mihoatra noho ianao. Sonareo ve? Jesosy raha nampianatra ny mpianany hivavaka dia izao, ny akamaroany ny fangatahana atao dia mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra sy mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra. Indray mandeha ihany misy hoe omeo anay an'io izay ihanina sahaza ho anay. Le hanina nefany le hanina, oui, tsy fahotana ianao raha manefa ny fanirian'ny fononao, tsy manoty ianao raha manefa ny fanirian'ny fononao, Jesosy mba maniry ohatr'izao fa tsy izay no atao maraina atoandro hariva, fa maneho fotsiny ianao ny fanirian'ny fononao. Fa ahoana moa no tiako tenenina? Fa nampianarin'i Jesosy atsika dia izao, vavaka mahakasika ny fanjakana, vavaka mahakasika ny sitrapony ho tanteraka ao amin'ny fiainantsika. Zay ny vavaka tokony ataontsika.
dia le hoe mahakasika ny hanina isan'andro le hoe omeo anay an'io ny hanina isan'andro dia zao sisy ny tenin'Andriamanitra hoe vakitsika aloha le atao amin'ny Salamy 7:20 manao hoe zava-poana ho anareo ny mifoha maraina sy ny alipandry ka homana ny hanina azo amin'ny fahasahiranana izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalana ana dia matory azy izy tao amin'le vakitentsika le hoe katsao aloha ao alohany iny dia miteny izy ohatrany hoe tsy mila angatahana ange zany fa efa omena anareo efa anareo zany dia atao amin'ny Salamo izy miteny hoe na matory ary ny malalana dia omeny zany hoe le fitototoana zany le fangatahana le materiel zany tsy ilaina fa mila tonga malalantsika dia ataon'Andriamanitra le izy amen dia inona ary le tenen'i Jesosy le hoe omeo anay an'io izay hanina sahaza ho anay le izy le hanina koa sisy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloako ny vavan'Andriamanitra isan'andro zany tsika izay ny hanina voalohany mila tokony angatahantsika amin'i Jesosy inona indray ny teninao inona indray ny sitraponao tianao iainako androany izay ny hanina indraindray tsika le hanina le sandwich Jesosy le esa Jesosy le zao fa le hanina voalohany tiany Jesosy angatahantsika dia izay ny hanina sakafom-panahy atsika mba hampatonga atsika havita n'iny andro iny dia ny hanina nofo indray isaorana izay omeny eo amen ka fitingo dia hoe ny vavaka tokony hitolomantsika amin'Andriamanitra andro amin'ny alina dia mba ahafahantsika mankatony didin'Andriamanitra fehezin'ny fitiavana didy voafehan'ny fitiavana mijoro eo amin'izay ny antsoina antsika mandefitra ny amin'ny tsirariny mampitoetra ny fiadanana mampandresy ny sitrapon'Andriamanitra ary mamoaka ny endrik'Andriamanitra izay zany ny vavaka tokony angatahantsika amin'Andriamanitra Jesosy ampio tanteraka an'le sitraponao ampio ny fitiavana na dia amin'le tsy mendrika ho tiavana ary le ampio ako amaly soa izay mitsangana amaly ratsy dia izay tsy vitantsika nefa zany raha tsy hoe manana fiombonana amin'Andriamanitra tsika amen ho sisy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:20 manao hoe raha misaraka amiko nareo dia tsy mahay manao na inona amen tsy natao hisaraka amin'Andriamanitra tsika andeha haingakaingana koa noho ny amin'ny fotoana fa ao amin'ny Ezekiel 7:20 satria tiany tena hoe vision an'Andriamanitra amintsika zany Ezekiel 7:20 ka hatramin'ny 12 mahakasika an'ilay fiombonana amin'Andriamanitra ty ny amin'ny onony ranon'aina amin'ny anaran'i Jesosy dia nentiny verina eo amin'ny varavaran'ny trano aho ary indro nisy kanom-boky avy eo antsinanana eo ambanin'ny tokonan'ny trano ka nanatrika ny antsinanana ny trano ary ny rano nidina avy tao ambanin'ny lafin'ny ankavanan'ny trano teo atsimon'ny alitara dia nentiny voaka tamin'ny lalana makamy vavahady avaratra aho ka nampandehaniny manodidina tamin'ny lalana ivelany ankany amin'ny vavahady ivelany dia teo amin'ny lalana manatriky ny antsinanana ary indro nisy rano nipoitra avy tao amin'ny ilany ankavanana ary noho ny nandeha ny antsinanana raha lehilahy nisy familana teny an-tanany ka nandrefy ariva akio izy dia nampitainy ny rano aho ka hakitrikelo ny rano ary nandrefy ariva akio indray izy dia nampitainy ny rano aho ka aloalika ny rano ary nandrefy ariva akio indray izy dia nampitainy aho ka avalahana ny rano ary nandrefy ariva akio indray koa izy ary efa ony tsy azo hitana fa efa nialalina ny rano dia rano olanosana eny
olanosana eny hono tsy azo hitana dia hoy izy tamiko ry zanak'olona efa hitanao va izany dia nitondra nyvekina ho eny amorony ony izy ary no nivekinao indro nisy azo betsaka teny amorony ony dia teny an-daniny roa dia hoy izy tamiko ity rano ity dia nivoaka ankany amin'ny tany atsinanana dia midina any amin'ny tany ay ka miditra eo amin'ny ranomasina ary efa tonga eo an-dranomasina izy dia sitrana ny rano ary ny zava-mananaina rehetra sesehena na aiza lehan'io nitondraka dia ho velona ka isy azan-drano sesehena fa no tonga ao ity rano ity dia ho sitrana izy ary ho velona izy rehetra izay rehetra idirany ary izy pakazan-drano hitsangana eny amorony hatrany Enjedy ka hatrany eny Eglaim ka ho famelarana arato izany ary ny hazan-drano ho maro karazana tahaka ny hazan-drano betsaka dia betsaka any amin'ny ranomasina lehibe fa ny onaona sy ny eny dia tsy hositranina fa avela hosira ary eny amorony ony eny an-daniny roa no aniriny azo rehetra fihinam-boa tsy halazo ny raviny na ho lany ny voany fa hamovo vaovao isam-bolana izy satria mivoaka avy eo amin'ny fitoerana masina ny ranony ary ho fihinana ny voany ary ho fanafody ny raviny. Amen. Resaka akio sy zavatra be dia be le izy fa ny résumé dia hoe resaka rano fiandohany io rano io source tany mety tsy hita fa tany ambanin'ny tany no ny bohiboky dia zao mibohiboky nivoaka tao amin'ilay tepoly iza moa ny tepoly tsika ny tepolin'Andriamanitra dia zao amin'ny voalohany io izy kely dia kely zany le rano mety hoe kely fa rehefa avy eo arakaraky ny nandrosona dia nanomboka teto akitro kely le izy dia arakaraky ny nandrosona dia niakatra teto Andohalika le izy arakaraky ny nandrosona dia niakatra teto Ambalahana le izy arakaraky ny nandrosona tsy afaka mitana ntsony le izy fa voatery ny lomano nandeha tamin'le izy ary rehefa tondraka le rano izy dia nisy hazo teo amorony anankiroa ary nanondraka n'le hazo dia le hazo avy eo nandravina namoa ny voany izy nanasitrana natao sakafo ary ny raviny izy nanasitrana dia le rano netondraka io indray lasa nanondraka ny ranomasina maty any Moyen-Orient moa misy an'le hoe mer morte zany tsisy zava-maina satria masira loatra fa io rano io ihany nanondraka n'le ranomasina maty ka nampatonga n'le ranomasina maty ho tonga feno karazam-biby dia le karazam-biby teo afaka nysitrahan'ny mpanarato karazam-biby isan-karazany tsika le olona io afaka zasenao io olona io fa zao mila mandroso tsika amin'ny voalohany fandrosoanao mety hoe tsika le tepolin'Andriamanitra dia miombona amin'Andriamanitra fa arakaraky ny androsoantsika se discipline miaraka amin'ny Jesosy dia mitombo misy zavatra tsy maintsy miraraka ary misy toetran'Andriamanitra tsy maintsy mitombo ao anatintsika. Amen. Dia tsy maintsy tsika zany raha ohatra ianao ka hoe te ho fitahiana ho an'ny ankohonanao aloha te ho fitahiana ho an'ny hafa dia andao androso foana amono ny tenantsika amono ny nofontsika ary ampitombo fiombonana amin'Andriamanitra aoka tena hoe s'imprégner amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Amen. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra zao rehefa feno fiombonana amin'Andriamanitra tsika dia ny zavatra tenentsika tonga famelombelomana ho an'ny hafa ny fitondran-tenantsika tonga famelombelomana ho an'ny hafa. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Isaïas 59:21 ozy izy ny tenin'Andriamanitra raha izao dia izao ny fanekeko aminy hoy Jehovah
ny fanahyko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy ala amin'ny vavanao na amin'ny vava ny taranakao na amin'ny vava ny taranaky ny taranakao hatramin'izao ka ho mandrakizay hoy Jehovah. Amen. Le rano onge le rano aloha azavako kely fa mety hoe tsy azontsika hoe inona ary le rano voasoratra ao amin'ny Jaona 7:7-7 ka hatramin'ny 7:7 manao hoe ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangetaheta aoka izy anantonay ka hisotro izay mino ahy dia hisy onony rano velona hibohiboky avy eo an-kibo niaraka ny voalaza ny soratra masina ary ny fanahy izay efa horaisiny mino azy no nolazainy tamin'izany fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny tamin'izany fa amin'izao efa nomenantsika ny fanahin'Andriamanitra. Amen. Fa le fiombonantsika le fanatoanantsika eo amin'ny Jesosy mampatonga le rano kely voalohany ho lasa ono mibohiboky manondraka dia ny zavatra tenentsika avy eo tonga famelombelomana ary mamelona ny hafa. Amarana koazy dia ao amin'ny Isaia 1:2 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa manaiky tsika ho faty ao amin'ny tena ary andeha ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia eo sisy ny voasoratra. Zay tsika le hoe mahasoa ny tompo. Amen. Isaia 61:4 fanahin'i Jehovah tompo no atao amiko satria Jehovah efa nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra efa naniraka hahasitrana ny toritory fo izy ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamantsika ampionana ny malahelo rehetra anolotra ho an'ny malahelo ao zony eny anome azy na amama ho solon'ny lavenina sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalailovana ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy reka-drekaka mba hanaovana azy hoe azo ny fahamarinana namboleny Jehovah ho fampiseho boninahitra ka hatsangana nefa ravahatry ny fony fahagola ary amboarina nefa lao hatramin'ny fahiny dia ho avaozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. Amen. Tsy fantatro hoe manahoana ny etahan'ny tokantranonao amin'izao fa ny zavatra fantatro dia izao fanapa-kevitra ao androany. Raha manaiky tsika hiombona amin'Andriamanitra, raha manaiky tsika hitandrina izay rehetra andidian'Andriamanitra, raha manaiky tsika anombo ny tenantsika sy ny filahtsika ary amela an'Andriamanitra azo aina dia izao hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra ampiverina ny laoniny ny tokantrano io. Amen. Aoka tsika tsy hiady ny adintsika, aoka tsika tsy hiady hoe ahoana reny ataoko mba hampiova an'ity vadiko ty, hampiova an'ity zanako ty, fa andao tsika hitsabo tena eo amin'ny Jesosy fa rehefa sitrana ny fontsika, rehefa sitrantsika dia ho lasa fitahiana ho an'ny hafa indray hanasitrana ny hafa. Hivavaka tsika. Jesosy misaotra betsaka anao ny amin'ny teninao. Fanahy masina mangataka aminao mba ianao no anazava ny teny izay tianao ambara, mety hoe mibadabady izay miambahamba amin'ny teny Jesosy fa aoka ny sitraponao Jesosy no voarainy tsirairay avy ary aoka ny fahamarina ny teninao no hiaina ny tsirairay avy. Mangataka aminao izay Jesosy, aoka tena hoe hitsahatra ny fitototon'ny olona, aoka hitsahatra ny adiny olona amin'ny ady tsy izy, aoka hitsahatra ny fifanenjehana eo amin'ny mpiarabelona Jesosy, eo amin'ny mpiankonana, eo amin'ny samy kristianina, fa aoka izay hiditra fotsiny ao amin'ilay sitraponao satria izao rehefa eo ianao dia izao ianao no mampandresy anay, ianao no momba anay, ianao no manotrina anay, mahombo ny zavatra rehetra, ny fiandrianana rehetra dia manaiky ianao
dia afaka hiteny zay hoe zay manao ny sitraponao a dia ianao eto aminay foana dia rehefa eo aminay ianao Jesosy dia ninoninona olana ninoninona mety hoe sakana dia miankohaka eo amin'ny présence anao zany Jesosy a ianao no ilainay ampinefa zay tena hoe andeha ao amin'ilay sitraponao misaotra betsaka Jesosy a amen tehaka tsika andraisantsika ampanompon'Andriamanitra ndao tonga dia ho tatazana rano fanatitra homany zay atolory zay nomaninao an'Andriamanitra dia ataovy azo antoka fa ny fonao aloha no efa anazy alohany anoloranao zay rehetra atolotrao fotoanantsika dia tsy miova fa rapito sisy sekoly amin'ny zoma amin'ny efatra ao amin'ny trampokon'olona Analakely a dia sabotsy amin'ny fito maraina ihany koa ao amin'ny trampokon'olona Analakely ny sekoly eto dia tsy miova fa latsinainy talata alarobia manomboka amin'ny fito hatramin'ny valo sasany eto amin'ny supérieur Analakely a dia tongava fa tsy vitany hoe matsiro ny teny fa manovanao ny teny amen mila raisinao ny teny a dia mila miavana amin'ny teny ianao tsisy teny mahafinaritra zany fa ny teny dia natao anitsy atsika anery atsika mba ho tafiditra ao amin'le lalana zay miatery raha vao teny no mampahazo aina anao a dia mandiny tena sao dia diso toerana ianao satria ny ten'Andriamanitra dia milaza fa mietery ny lalana makany fa tsy hoe me mahazo aina me migalabona dia andaotsika tena hoe hiavana amin'ny teny fa mila miady amin'ny nofotsika alleloia fitiniko vetivety ilay izy a tsy diso ady a tsy diso fahavalo a ny devolo ny fahavalonao voalohany ary ny fahavalonao a ny tena fahavalonao goavana indrindra dia ny tenanao dia aza diso vavaka fa vavaka mampahazo aina ny fanjakan'Andriamanitra no ataovy a mibahana ao anatiny ndao tsika hitsangana isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoan'androany a dia isaory izy teny eny Jesosy hoe hiavana aminao a Jesosy hiavana amin'ny teny a Jesosy ndao tsika hivavaka mba ho tsara fiombonana amin'Andriamanitra ka ho vitanao no manatanteraka ny sitrapony vitanao no mitia ny olona rehetrarehetra vitanao no mamaly soa zay mitsangana maly ratsy vitanao no mandray fanapahan-kevitra mba handroso foana ho disipline ao amin'ny teny a ho disipline ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy a mankasitraka anao zay misaotra ny amin'ny teny zay nomenao anay Jesosy a mety misarika anay zao tontolo zao fa zay isafidy hanapa-kevitra iombona aminao foana Jesosy hanatanteraka ny sitraponao ity ny olona rehetrarehetra amaly soa zay mitsangana mamaly ratsy sy mitsangana ho fahavalonay hanapa-kevitra zay mba androso foana Jesosy a ho disipline ao amin'ny tenin'Andriamanitra ho disipline ao amin'ny fijoroana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mankasitraka ray a amin'ny anaran'i Jesosy ray amin'ny anaran'i Jesosy no hitsofako rano tsirairay avy zay tonga eto hitako fa feno fiombonana amin'Andriamanitra ianao ka ho vitanao amin'izay manomboka androany ny miady ny ady tsara ny finoana vitanao ny miazona ny fiainana mandrakizay hitako fa manana ny sain'i Kristy ianao hitako fa manomboka androany dia mahazo aina ny fisaorana sy ny fifaliana na inona fizahan-toetra avelan'Andriamanitra mandalo eo aminao hitako amin'ny anaran'i Jesosy fa vitanao amin'izay mifeny fieritreretana ho madio afaka amin'ny fitsaratsarana rehetra hitako fa vitanao mifeny fonao amin'ny anaran'i Jesosy a satria nomenao an' Jesosy zany ary mametraka ny fitokisanao ianao a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a avy any Nazareta hitako fa voafehanao amin'izay ny fijerinao amin'ny anaran'i Jesosy vitanao ny manery ny tenanao hiaina ny didim-pitiavan'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra hitako fa mahazo aina ao anatinao manomboka amin'izao fotoana izao ny vokatry ny fanasy ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary mandresy ianao ao anatin'io tontolo andro zay ho lalovanao io a manomboka androany a ary ny voninahitr'Andriamanitra no hitako taratra eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy hitako fa maty eo amin'ny nofo amin'izay ianao manomboka androany fa velona ao amin'ny fanahy manomboka amin'izao fotoana hitenenako izao a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a avy any Nazareta hitako fa manomboka androany dia ianao lay antsoin'Andriamanitra hoe malalany ianao a lay antsoin'Andriamanitra hoe malalany manomboka androany a amin'ny anaran'i Jesosy a dia raiso fa marina eo amin'ny fiainanao zany tsotran'izany a amin'ny anaran'i Jesosy ny tokantranonao no atao hoe sambatra manomboka androany amen efa novain'Andriamanitra efa sambatra manomboka eo aminao ny fiovana dia ndana ho eto ilay fahazavana ndana ho eto Jesosy a any amin'ny tokantrano misy anao a amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen zareo ny fahasoavana fa fahasoavana